vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalakel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananarène. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny logité. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Le CNAM vous présente le GT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Niveau d'habits en boîte bravo. Mora talakazain. Mety amin'ny karazan-tsaka fresh. Matsiro. Savony Savim. Malefaka. Manadio. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankavaliana indray tompolasy tompovavy no hidiana ny tokantranonao ary dia manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany atolotra anao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Toy ny ilay raharaha firodanana trano teny Anosizato dia tsy mbola nisokatra ho an'ny mpanao gazety ny vavahadiny ity orinasa lehibe nitrangana loza ity miandry ny rariny eo ivelan'ny fianakavian'ilay olona tsy mbola hita hatramin'ny omaly ary dia mbola manohy ny fikarohana kosa amin'izao fotoana izao ny avy amin'ny sampana mpamonjy vona. Fa hiverina azo fihahina ara-tsosialy indray manomboka izao ireo tokantranom-bola marefo sy tsy tafarina vokatry ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny valanaretina COVID-19 tokantrano eo amin'ny 7,4 sy 2 hetsy eo ary no vinavinaina hisitraka izany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary any amin'ny faritry Fianarantsoa sy Toamasina. Miverina toy ny teo aloha indray manomboka izao ny lalana kady fotsy anelanelany CNT Maty sy ny lycée Renandriamampandry. Anisan'ireo sationom-baovao arahanao atao anatin'ny Le JT ireo ary dia mbola anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Fa toy ny ilay raharaha firodanana trano teny Anosizato tsy mbola nisokatra ho an'ny mpanao gazety ny vavahadiny ity orinasa lehibe nitrangan'ny loza ity. Miandry ny rariny eo ivelan'ny fianakavian'ilay olona tsy mbola hita hatramin'ny omaly. Mbola manohy ny fikarohana kosa amin'izao fotoana izao ny avy amin'ny sampana mpamonjy vona. Mbola tsy fantatra hatramin'izao fotoana izao ny toerana mety misy olona iray tsy hita io. Nandraisana fepetra manokana kosa ireo mponina mipetraka amin'ny manodidina ity trano izay nianjerana ity araka ny fanazavany avy anivon'ny BNGRC androany ary dia hoentiny feno aja arianina sy rivinirina tekaleo amintsika ny andindininy izay vaovao izay. Vao marina dia efa tonga teto ireto fianakavian'ilay olona mbola tsy hita hatramin'ny omaly fotoana ny hotsahany ity tranobe ity. Tsy navela nitsofoka ny vavahady izy ireo hijery ny fivoaran'ny raharaha ary antany ny tompon'andraikitra ny mety ho nahazo ny havany. Ny havanay miasa ato amin'ity santé ity ny karana dia rehefa miasa ato izy dia naheno feo zay tany tanàna zay mipetraka ny cure votovorona dia hoe mianjera ny trano santé ny Sandry Mamisa dia tototra ao izy. Dia rehefa tototra ao izy dia nandefa olona reny nakaty omaly. Rehefa tonga taty olon'ireo dia nahilikiliky zareo tato zany. Tsy navelan'ny polisy hiditra any, tsy navelan'ny sécurité hiditra any fa hoe tsy azo hidirana any. Dia teo ireo dia tsy hitany izay natao. Dia tonga amin'ny popeo dia hoe mbola tsy afaka miasa popé rapitso. Zao zay dia nasaka fa raha tsy hoanina fa dia miandry eto zay tsy avela hiditra any fa dia hoe eo nareo fa zay manao ny asanay. Ny ely ny feo maro fa mbola nisy olona niantso vonjy tany ambanin'ny korontana saingy tsy fantatra ny fiaviany. Mbola mitoy ny fikarohana hoy avy amin'ny sampana mpamonjy vona, nila fitaovana avy amin'ny BNGRC ny fanalana ireo beton sy korontana rehetra noho ny tsy fananany sampana mpamonjy vona, fitaovana ary fenitra mifandraika amin'izany.
tsy maintsy nandraisana fepetra ihany koa ireo trano fonenana manodidina araka ny fanazavan'ny jeneraly Andriakaja Elako Olivier taleny BNGRC azo tamin'ny antso atarby. Misy tranon'olona marobe manodidina ny trano dia tsy maintsy arovana le ain'ireo olona reo fa sao dia mbola satria rehefa mijery manam-pahaizana le trano dia ahina ny rodanana ary zay nahatonga namiteny hoe tsy maintsy mitady hevitra reo nanrodananareo ny trano. Dia dikan'izay tamin'ny alina ihany zao dia nanao évacuation préventive zany hoe lesorina ny olona le rizarin zany asipetra koa satria miainy zareo mitandrovana. Zay ny asanay raha teo dia zay nahatonga nay tafita ao anatin'ny rivo. Nomeny avy amin'ny komina sy ny boriboritany faefatra lay ireo olona rava-trano ireo mandra-pahita vahaolana. Mbola niato tamin'ny androany fampianarana tao amin'ity sekoly mifanila amin'ilay trano vao ahorina iray tamboho amin'ity trano nirodana ity ihany. Tsy mbola miova ny isa hatreto, iray no maty ary iray ihany koa no tsy hita popoka. Sivy ireo nalefa nanaraka fitsaboana teny amin'ny hôpitaly noho ny ratra nahazo azy ireo. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny tena isa ofisialin'ireo mpiasa niasa teo amin'ny trano niotsaka io. Ary tsy hoavana irery ny tototro ny tany eo fa mbola mety maromaro fa araka ny teno zany dia izy rery no lao fa raha filazan'ny olona mananatry maso dia eo amin'ny valopolo mpiasa ao ny mpiasa tato fa hoe anankiray maty ozy zareo nefa ny lainga le izy fa mety maromaro dia zay mampalelo anay hoe aterinay amin'ny président république mihitsy hoe raro ny ve tompoko raha ain'olona zao no tsy rarahina rehefa maty eo le havanay zay tsy avela hiditra eo itsahazah ny havanay nefa ny zareo tsy manao ny asany. Mbola ambenan'ny mpitandro ny filaminana ity toerana ity tamin'ny androany. Tsy azon'ireo mpanao gazety atao an-tranony nitsofoka tao an-toerana ny fampiresaka tamin'ireo tompon'andraikitra. Nisy ve ny risoriso arabola anakanana ny famoahana ny marina mahakasika ity tranga ity. Fa araky ny fampitam-baovao voaray dia maty voatifitra tany amin'ny 2 kilometatra tsy hialana Ambatondrazaka afaky maly ireo zazamena miisa 4 voaratoka voasambotra velona kosa ny iray namany hafa. Isan'ireo karohana tamin'ilay raharaha famonoana zandary iray sy fampijaliana zandary iray ary niaraka tamin'ny lehibe niala tany Amparibolana Ambatondrazaka herinandro maro izay izy ireo. Tamin'ny alalan'ny fanadihadiana natao ny mpitandro ny filaminana moa no nahatrarana ireo zazamena ireo fa nitsoaka tany Marimena maro tsy azo izy ireo ka dia raikitra ny fifanenjehana teo amin'ireo zazamena sy ny mpitandro ny filaminana dia hoaratsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Raikitra ny fifandonana ny talatalasa teo amin'ny zandary sy ireo zazamena voaroiro tomponantoka tamin'ny famonoana zandary iray na mitahiraka tany Amparibolana Ambatondrazaka. Lavo ny 4 tamin'ireo zazamena. 2 kilometatra ny ala ny Amparibolana no nisy ny fifanenjehana ka ireo zazamena miisa 4 ireo no voatifitra. Anisan'ireo voasambotra tamin'io andro ihany koa ny zazamena iray sy vehivavy mpimasy tao Moramanga voalaza ho nandehanan'ireo zazamena. Any Fokotany Moratsiazy dia komina Nambaingo tamin'ny alatsinainy 26 janvier izy dia nandeha tany zany le gendarme hoe andeha hisafidy dia irandreo rehefa tonga tany alohan'ny tongavana tany zany mbola taty amin'ny inona zany ny filazantsika azy dia mbola tsy tonga tany amin'ny komina Nambaingo zany fa mbola vao 2 kilometra ialana amin'le toerana nafaty an'le gendarme tamin'ny le 20 iny dia efa nifanena tamin'ireo zazamena teo ireo zany le gendarme dia teo fanenana tamin'ireo no misy zany ny fifanjevona sy ny fifanenjehana dia tsy misy ny fampiasana hery araka le voalaza anatin'ny article 121 ny décret service gendarmerie moa zay rehefa tsy ny samborana andreo olona roa dia zay no fotoana ahafahana nazahoana azy dia zay nahatonga an'le zazamena 4 lafo tamin'ny fotoana. Hatreto tafiakatra 8 ireo olona voasambotra tamin'ny tranga nafatesana zandary tany Amparibolana Ambatondrazaka. Efa mivoaka tsikelikely ihany koa ny anaran'ireo olona voalaza ho tomponantoka tamin'ity zavan-tranga tany Ambatondrazaka io. Ny sekretera jeneraly miadidy ny zandarmaria pirenena izay namerina ombieny fa tokony hitolo-batana ireo rehetra tomponantoka tamin'ny famonoana zandary
sy ny fampijaliana zandary iray avy niaraka tamin'ny lehibe ny ala tany amparibolana Ambatondrazaka andro maro izay. Mbola mitoy ny fikarohana ary efa ilay zazamena anankiray vao sambotra velona io zany sy lera matoko masio efa niankety koa moa zany mandeha mitao fanadihadiana dia efa mivoaka tsikelikely dia anarana zany mbola tsy tratra. Dia mbola mitoy amin'izay fikarohana izay moa zany izay ny fanadihadiana ihany koa manapetrana fotoana ahafahana mitazona olona zany dia ezahana ho faranana izay azo faranana dia izay azo tohizana moa zany dia tsy maintsy mitohizana ihany satria mbola maromaro ireo olona voatonony zany tao anatin'ny mbarana napisany desobedience io. Anisan'ny fepetra no raisin'ny sekretera jeneraly miadidin'ny zandarmaria pirenena tao amparibolana Ambatondrazaka moa andro vitsy izay ny tokony hanesorana ireo mponina rehetra monina ao amin'io tanàna io. Fa hiverina azo fiahina ara-tsosialy indray manomboka izao ary ireo tokantrano mbola marefo sy tsy tafarina vokatry ny krizy ara-pahasalamana izay nateraky ny tsy mikaretina coronavirus. Tokantrano eo amin'ny 8,9 sy 2 hetsy eo no vinavinaina isitraka izany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary any amin'ny faritra Fianarantsoa sy Toamasina. Tsy ho diso anjara ihany koa nefa ireo ianjadiny ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo. Fianakaviana analo no ahazo izay fiahina ara-tsosialy izay ary dia hoentiny Ainarabarsoa sy Anjara Kotonorainy ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny andindininy izay vaovao izay. Tokantrano miisa 8,9 sy 2 hetsy avy amin'ireo fianakaviana tena sahirana sy tsy mbola tafarina eo amin'ny lafim-pivelomany no ny fiatrehana ny fahamehana teto amin'ny firenena no hiverina isitraka fiahina ara-tsosialy indray. Amin'ny alalan'ny fanomezana vola ho an'ireo tokantrano tena marefo no anatanterana izany ary tsinjaraina amin'ny alalan'ireto fandaharana asa ireto. Ankohonana miatrika sy ankohonana miarana izay azahoana 5 alina ariary isam-bolana ao anatin'ny 5 volana ary ny asa avitra izay azahoana 5,000 isan'andro ao anatin'ny 9 volana. Eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary ny faritra Fianarantsoa sy Toamasina no isitraka ireo. Raha ilaina sara ny etreritra zany dia hoe ny olona tapaka sy very asa andavanandro dia nisy efa nisokatra ny orinasa anisany, nisy efa miverina amin'izay ny fivarotra madinika, ny sisisa fa na dia teo ary ny fiverenana amin'ny laoniny dia mbola misy ihany latsaka akaterena. Ireny fianakaviana ireny no anaovana fanadihadiana isa tokantrano hoe ianao nisitraka tosika fameno ny verina fa efa niverina amin'ny laoniny ny asa fivelomanareo manahoany nareo ankehitriny dia manome rijana valony fanontaniana izay raisinay teknisian'ny fidy amin'ny alalan'ny tablety na smartphone ihany nisy tokantrano dia nitanjona amin'ny fitsirina ifotony dia tsy mionona izahay amin'ny fanazavana ambava fa zahana maso zahana ifotony ny fahasahiranana ara-pivelomana iainan'ilay olona. Fa miatraika tanteraka amin'ireo mponina any amin'ny faritra Atsimo nosy ihany koa ity krizy ara-pahasalamana teraky ny Covid-19 ity ankoatra ny ahitana izay efa iainan'izy ireo. Tokantrano miisa iray hetsy ihany koa araka izany no isitraka fiahina ara-tsosialy ho fitsinjovana ireo kere any Atsimo ireo. Ny fandaharana asa tosike vonjy aine no itsinjarana izany fiahina izany ary samy ahazo 4 alina ariary avokoa ny isan'ny tokantrano mandritra ny 5 volana. Efa mihoatra ny 1 million moa zany no tratran'ny kere any Atsimo any. Dia ny andraikitra voalohany dia mitady lalam-bola izahay zany. Araka ny voambara zany dia any Atsimo zany misy ny kere fantatsika tsara zany. Efa presque mihoatra ny 1 million mahery any zany ny tratran'ny kere. Ireo le fialan'le olona avy any amin'ny kere makaty Antananarivo ireo zany makaty avaratra ozy izay, ozy izy zareo tsy hoe kory no le kere efa fanaon'ny olona any zany izy io. Fa nisy le confinement tamin'ny herintaona izay eo amin'ny 200-300 isa taona no mandeha mifindra tratran'le confinement dia lasa nitombo hatrany amin'ny 700 zany amin'izao fotoana izao le mifindra. Ny ministeran'ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy miaraka amin'ireo sampandrara samihafa toy ny BNGRC sy ny FID no hanatontosany ny fanadihadiana isan-tokantrano ahafahana mahafantatra ireo fianakaviana tena mbola marefo tokony isitraka ireo fiahina ara-tsosialy ireo. Fa ho hita eny amin'ny tsena mora sy ny tsena kely manerana Antananarivo renivohitra manomboka Rampitso Zomany Varitsinjo
araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra izay nivoaka omaly. Vidina 500 ariary ny kilao ny varitsinjo raha toa ka 500 ariary ny kapoaka. Ireo izay manana karine pokotany ireriany ary no misitraka izay varitsinjo izay eny amin'ny tsena mora sy ny tsena kely raha araka ny fandaminana hatrany. No mafisy ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra nivoaka omaly fa 5 kilao isan-kerinandro no azony isam-pianakaviana vidina amin'ny varitsinjo. Anomboka raha-pitso ny fizarana io varitsinjo eny amin'ny tsena mora sy tsena kely izay miisa 4,700 eto Antananarivo raha toa ka amin'ny herinandro iny kosa ny faritra hafa. Isaky ny alatsinainy sy alarobia ary zoma no amarotan'ireo tsena kely ny varitsinjo izay vidina 500 ariary ny kilao ary 500 ariary ny kapoaka. Ireo izay manana karine pokotany ireriany kosa no afaka misitraka ny varina farany fanjakana io eny amin'ny tsena mora sy tsena kely raha araka ny fandaminana trany. Efa voafantana ihany koa ireo mpamongady sy mpanjara amarotana ny vary mba hialana amin'ny mety sy ny fanararaotana samihafa. Andrasana ny akon'izay amin'ny fiainan'ny mponina ny vidim-bary amin'izao fotoana izao izay raha tsy haivina dia tsy latsaky ny 500 sy 700 ariary ny kapoaka. Ankoatra ny fitsinjarana ny varitsinjo dia anisany nitondrana vahaolana tato anatin'ity filan-kevitry ny ministra nivoaka omaly ity ihany koa ny famatsiana rano an'Antananarivo iroso amin'ny fanaovana lava-drano ny fanjakana izay anomboka amin'ny herinandro iny ny ametrahana izany. Iroso amin'ny fanaovana lava-drano ny fanjakana izay anomboka amin'ny herinandro iny ny fametrahana izany manerana ireo toerana sarodrano eto Antananarivo renivohitra. Idiovana, anasana lamba ary andrahoana sakafo ny rano azo avy amin'izany raha araka ny fanazavana voaray. Fantaro ary fa miverina toy ny teo aloha indray manomboka izao ny lalana akady fotsy anelanela ny CNT Maty sy ny lycée Rainandriamampandry rehefa novaina ho lalana tsy azo ifanenana na sens unique nanomboka ny alarobia fa 20 ny volana janoary lasa niteraka fahasahiranana ho an'ireo mampiasa ny fifamoivoizana sasany izay fiovaovan'ny fandaminana izay raha nisy ihany anefa no nakasitraka satria somary nananosarotra ho azy ireo ny nanavao iny fizotra ny lalana iny ary dia hoentiny anarabarisoa sy anjarakotony iray ny andinidiny izay. Niverina tamin'ny fandaminana hatra amin'izay indray ny lalana ankady fotsy anelanela ny CNT Maty sy ny lycée Rainandriamampandry amin'izao fotoana izao. Nisy anefa ireo nahazo tombony tamin'ny fienan'ny fitohanan'ny fiara nandritra ny fotoana nanovana izany nanomboka ny alarobia 20 janoary teo. Ary nisy ihany koa no nomenomena satria nananosarotra ho azy ireo ny fandaminana vaovao ka milaza ho mankasitraka ny hamerenana azy ho toy ny teo aloha indray. Tena marimarina koa zany tokony ho double licence dia miala daholo no patriky Rainandriamampandry roa. Dia double licence dia misintona ilay Besaretsy roa tsiriklery zany. Mivoasintona ilay avy any Akorondrano zao lasa misintona tamanko embouteillage be mihitsy tany Akorondrano Ivandry. Lasa niteraka fikorontanana ho any ankamaroan'ireo olona mpampiasa ity lalana ity ankoraka izany ny fanovaovana ny fandaminana tahaka izao. Naverina tamin'ny lohany hoe lasa hidinana indray dia manala sala aloha fa dia sahirana daholo ny olona dia ny misy midina dia misy miakatra dia tsy hitan'ny olona intsony ny famarinana ny farany any ny tena problème an'ilay izy. Zao zao dia miverina dia misy be dia be indray midina satria hoe nampalalaka kely ny avy any amin'ny Jesosy mamonjy neto an'ny Besarety fa misy tsy mety an'ny hafa koa. Dia izay no manahirana hoe tsy fantatra zany ilay izy hoe inona ny tena mety. Dia ireo aloha zao sam'izao dia tsy fantatra na tena midina na miakatra sens interdit nefa mipetraka eo ihany. Dia io zao dia midina daholo indray dia gaga izay hoe midina daholo indray anko marina dia midina daholo. Entanina hatrany anefa na izany aza isika rehetra mba hanaraka ny toromarika apetraky ny tompona andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana mba hisorohana ny mety ho fahavoazana teraka izany. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao kosa dia fantatra fa isy lalao azahoana loka lehibe iarana amin'ny JB manomboka amin'ity herinandro ity koa dia manasa antsika rehetra ary anaraka tsy tapaka ny pejy Facebook ny JB Madagasikara. Izao ary dia hoarantsika ny toy ny actu.
Fa nahazo fampandrenesana avy amin'ny commune hanala ny fiaran'izy ireo amin'ny parking manoloana ny toeram-ponenany ireo olona mipetraka eny amin'ny cité Analamahitsy. Manaiky ny fandaminana sy ny toerana arosony commune ary ireo tompona fiara saingy mangataka kosa ny raiketana izany antaratasy ary dia hoentina atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity izany. Ny tapaky ny volana desambra lasa teo nandefa taratasy fampahafantarana ny mpona eto amin'ny bâtiment C sy B eto Analamahitsy cité ny commune fa mila alana daholo ireo fiara mipetraka amin'ity ampahantany malalaka ity hanaovana zaridaina. Namindra ny fiarany tsy lavitra teo ireo tompony saingy tonga indray ny taratasy ny 9 janoary lasa teo milaza fa tsy maintsy maleo izy ireo hatramin'ny androany. Tsy mazava ny fanapa-kevitry ny commune hoy izy ireo satria terena anakisaka ny fiarany eo amin'ilay faritra nandrarana azy ireo tamin'ny volana desambra indray ireo tompona fiara. Hatramina cité an'ity cité ty dia teo foana ny parking anay. Dia esoriny zay amin'izao fotoana izao roa andro 48 heures ny menanay hialana eo. Mariana fa 43 logement zay eto amin'ny cité bloc BC manana tomobile avokoa. Nefa tsy afaka ataona eny am-paosy na entinay ao an-trano ny tomobile fa mila parking. Zay nefa tsy nahazo solution avy any amin'ny zareo fa ny solution azonay aloha provisoire dia hoe eo amin'ilay ilo tamin'ny 15 décembre zay tokony esorina indray no apetraka ny tomobile anay. Li zany misy zavatra contradictoire zany teneniny zareo hoe esorina leo amin'ilay ilo fa anaovana zaridaina hozy izy zareo. Zao indray tamin'ny 26 janvier ty esorina indray le parking fa atao eo amin'ilay ilo. Zavatra tsy mazava zany izy fa safotofoto be zany. Zay ny tianay atongavana hoe inona mihitsy ny tena tiany zareo atongavana ataovy lettre officielle tompoko le izy hoe inona ny antony analanareo anay eto amin'ity parking anay ity satria nantokotany ilalovan'ny zaza ary tsy misy tsony zany raha hofefena le toerana. Tsy nazona valy teny mazava avy amin'ny tompona ndraikitra eo amin'ny commune ny dingana nataondreo fokon'olona ireto hatramin'ny omaly dia ny fandefasana ny lehiben'ny fokotany sy solotena vitsivitsy hangataka fanazavana sy hangataka hiraketana antsoratra ny fanapa-kevitra raisy ny fiadidiana ny tanàna amin'izao resaka parking izao. Hatreto aloha dia milaza ny tsy hanala ny fiarany amin'ny toerana nisy azy hatramin'izay ireo tompona fiara mandrapisi ny vahaolana maritra roso ny fiadidiana ny tanàna. Tsy misy ny olana hatramin'izay fa izao ny teneniko aminareo misy ny abus de pouvoir tsy matahotra amin'ny teny an'izany sy mpanao politika amin'ny teny an'izany fa kosa ny zavatra tsy amin'ny fahamarinana tompoko tsy ekenay. Zao zany zay dia miady aloha hoe tsy hiala aloha zay satria eto amin'ny Analamahitsy ity tsisy parking tsony na hipetrahan'ny tomobile ary zany sa hobahanana ve ny arabe. Zay nefa tsy te tonga zay fa mbola solution alamiable zany dia tavinay hoe mio solution ary zay dia hialy zay raha meno zareo solution. Raha ny fantatra dia toerana voafaritra ny taran'ny commune ny rantsa ny sampana mpamonjy eny Analamahitsy ity ampahantany tsy azo ametrahana fiara ity intsony. Ireo mpona manodidina nefa milaza fa efa nisy toerana nalain'ny commune teo aloha ametrahany foto-drafitrasany sampana mpamonjy io tsy lavitra eo saingy tsy nitohizana ny asana dia efa natomboka aza ny fanamboarana. Mangataka ny tsy ikitiana ny parking nampiasain'izy ireo hatrizay ireo olona mipetraka amin'ny bâtiment B sy C. Tsy manao ezaka amin'ny fiadiana amin'ny kolokolo ny ankabeazan'ireo firenena maneran-tany tao anatin'ny 10 taona vokany saika ny 2/3 firenena 20% no latsaky ny 50 ambonin'ny 100 ny isa azon'izy ireo. Maro karazana ireo endrika kolokolo misy eo indrindra aty amin'ny tany andalam-pandrosoana isan'izany ny fanodikodinam-bolan'ny vahoaka ny fanaraotan'ireo mpiasam-panjakana amin'ny fampiasan'ny fitaovam-panjakana ho an'ny tombotsoan'ny tena manokana ny risiriso ara-bola sy ny maro hafa. 5 ny isa azon'i Madagasikara tamin'ny taona 2020 mametraka azo isan'ireo firenena anjakan'ny kolokolo indrindra aty Afrika sy maneran-tany. Lahana fa 7% no misy azy ny taona 2020 raha toaka tany amin'ny 8% ny taona 2020. Maro ireo raharaha anakolokolo ny seho nentina nanam-porofo izany. Misy zavatra samihafa mantsy mila resahana raha IPC ny resahana tsy fanadihadiana tetỳ fotony natao fa misy an'le indice internationaux anaky valo zany dia note ny reny tsirairay avy natambatra ny manome an'io note tsika io.
raha ny fikarohana sy ny fanadihadiana nataonay a natonga an'le hoe nioatra hoe ny ampy point anankiray zany ny notintsika tamin'ny taona 2021 iny a dia ny hoe tamin'ny taona 2021 mantsy aloha no metarina zany izay ny tsara tadiana fa tsy hoe ny zavatra 2020 tonga dia mivoaka 2020. Mirotsaka amin'ny fanadihadiana mikasika ny kolikoly amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa ny Transparency International. Nisy ny fidinana ifotony na ahafahana namoaka ireo antontan-kevitra mifandray amin'izany indrindra amin'izao fotoana ny coronavirus izao. Nisy koa ny karazana kolikoly tamin'ireny zany hoe miendrika fanavaka vahana ilay izy hoe rehefa tsy manana vola ny olona zany dia tsy afaka misitraka n'ilay fitsaboana. Nefa ilay fitsaboana voalaza hoe maimaim-poana. Eo ihany koa raha resaka fahasalamana ny resahana hoe vokatra ilay tsy fahampian'ny hoenti-manana ara-bola, tsy fanomezana teti-bola mitombina ho an'ny sehatry ny fahasalamana zany dia tsy ampy foana ny fanafody sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny sehatra io. Tamin'ireny Covid ireny zao dia hitantsika hoe mila an'ilay hoe équipement de protection individuelle na EPI zany dia tsy ampy nefa izy ireny dia lasa voatery ny mpiasan'ny fahasalamana manasa ilay fitaovana indroa na intelo nefa tokony hoe indray mandeha ampiasaina ihany dia ariana ilay izy dia lasa nitombo zany ny contamination. Fa ny tena loza dia nitombo koa tamin'ireny crise ireny zany ny atao hoe fanodikodinana na trafika na fanafody. Misy an'ilay marché noir eny Ambohipo izay fantatritsika hoe fivarotana amin'ny maizimaizina fanafody zany tena nitombo be mihitsy ilay izy. Nisy koa fanadihadiana efa nataonay tamin'izay. Anisan'ny endrika ilay kolikoly zany amin'ny sehatry ny fahasalamana. Nomarian'ny Transparency International atao amin'ny IPC na ireo fambara famantana ny kolikoly fa na ireo firenena mahana isa ambony aza dia niaran'ny kolikoly ihany koa indrindra teo amin'ny tsy fampiany tsy fangaharahana ny fandaniana ny volam-bahoaka. Tsy krizy eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ara-toekarena ihany izy ireo ny coronavirus fa ihany koa eo amin'ny lafiny ara-kolikoly. Manome vahana ny krizy ara-politika na ara-demokratika ihany koa ny kolikoly indrindra amin'ny fitantarana ireo fanampiana na fandaniana azo an'ny coronavirus. Vaovao hafa kosa indray. Ho fanaraha-maso sy ho fanatsarana ny fifamoivoizan'ny taxi be eto Antananarivo renivohitra dia fiara taxi be 4 no ezahana tsy maintsy asiana GPS raha ny tatitra navoaka ny talen'ny fitaterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Efa 900 mahery ny taxi be voapetaka izay GPS izay amin'izao fotoana izao. Andalam-panatanterahana ny fametana ny ampiny anatsarany tanjona ho 4 izay kosa ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny mahakasika izay. Hoentiny Ainarabarso sy Anjara Kotondraina ary ny andindiny izay. Mba hialana amin'ny fitaranan'ny mpanjifa sy ny ady amin'ny fitohanana, ny fametahana GPS ireo taxi be eto andrenivohitra no vahaolana hitan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitanterana. Efa miisa 900 mahery eo izao ny fiara taxi be fa mampiasa izany amin'izao fotoana izao. Amin'ilay mihodina an-dalana aloha zany tombony voalohany, tsy azo atao ilay mihodina an-dalana misy an'ilay GPS mahafinaritra aloha zany misy an'ilay GPS io ilay tsy azo mihodina an-dalana, zay no lafo voalohany. Hita daholo zany ohatra hoe ohatra ianao mangala dia misy zavatra hafa ataonao mamoakamoaka zavatra tanaty mobile dia hita daholo zany ianao tokany dia tsy maintsy ilay raha hodinao za raha hoe hody amin'ny 10 ianao rehefa ianao amin'ny valo ianao vao tonga ao an-tanana tsy maintsy tonga dia hita hoe ahoana ianao no mijanona amin'ny 10 nareo moa dia any amin'ny valo nareo vao tonga tan-tanana. Izay nasiana io GPS io avokoa ny taxi be rehetra eto andrenivohitra. 4 no heverina tsy maintsy hisy izany manomboka izao, izay nanaovany UCTU fifanarahana teo anivon'ny commune. Ny 4000 voiture misy eto amin'ny tanàna Antananarivo zany, eto amin'ny commune be Antananarivo dia tsy maintsy asiana GPS daholo ny taxi be io zany. Marina fa ao anatin'io misy ny 3000 voiture mahery eo ny an'ny UCTU ary ataontsika hoe 1000 voiture mahery eo ny an'ny FMA. Ireo zany tsy maintsy totena GPS daholo. Ny FMA moa zany efa manana azy manokana fa ny UCTU zany no nanao an'ilay convention miaraka amin'ny taxi be.
marina fa hita amin'ny alalan'io GPS io avokoa raha misy mangalatra ny fiara misy ny centre opérationnel eo anivon'ny commune manamora ny fahitana izany satria misy ny mombamomba ny fiara rehetra. Ohatra tehaka ihany koa ireo taxi be tsy manara-dalàna tsy mijanona amin'ny toeram-piantsonana sy mivily an-dalana izay anisan'ny tena manakorotana ny fifamoivoizana. Fa nanao fanadihadiana mahakasika ny kolikoly eny anivon'ny sehatry ny fahasalamana ny avy amin'ny Transparency International miendrika fanavakavahana ny kolikoly tamin'ny famehana ara-pahasalamana raha ny fanazavan'izy ireo na dia maimaimpo na zahoy izy ny fitsaboana dia tao ny fijerena saranga araka ity fanazavana ity fikambanana iraisam-pirenena ity hatrany. Tsy ny fahasalamana ihany anefa no anjakan'ny kolikoly araka ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo tamin'ny taona 2020 firenena fa 770 amin'ny 20 i Madagasikara manana isa 520 ary dia hoentiny feno aja arianina sy rivonetrina tekaleony andindiny izay. Samy manana ny mampiavaka azy ireo karazam-boky misy eto amintsika, ny boky an-taratasy, ny boky nomerika na ny arakazy mirindra. Nanao ezaka manokana ny tranom-bokim-pirenena amin'ny fampivoarana ny tontolon'ny vakiboky eto Madagasikara. Paikady vaovao entina hisintomana ireo tanora ity ny boky ny fanavaozana ny toerana sy ny fananana boky mahery ny 10 alina samy manana ny mampiavaka azy. Mivelatra ara-tsaina, mikolony saina amin'ny alalan'ny boky voalohany indrindra, mivelatra amin'izao tontolo izao satria amin'ny endriny vaovao ny tranom-bokim-pirenena ahitana ny teneniko teo hoe ny tahala ho an'ny firenena samihafa ary afaka misitraka raha ohatra hoe tsy dia mahavanona anao loatra no mikirakira ny boky taratasy dia efa misy ny solosaina sy ny tablety ahafahana mamaky boky ihany koa raha ohatra ka hoe misy boky tsy hitanao, misy boky tsy hitanao tany akafa fa hitanao ato amin'ny tranom-bokim-pirenena ao amin'ny tranom-boky natokana ho an'ny daholobe zao ohatra dia manana boky vaovao dimanjato sy arivo eo vaovao boky novidiana manokana tany amin'ireny trano famoaham-boky ireny zany dia matetika tsy misy any amin'ny toerana hafa fa ato amin'ny tranom-bokim-pirenena no ahitana azy. Maimaimpoana ny fidirana ato aminy ary misokatra manomboka amin'ny 7 sasan'ny maraina hatramin'ny 4 ora hariva zany. Dia raha hiditra ho mpikambana dia mitondra saritapaka anankiroa sy kara-panondro pirenena na karatra maha-mpianatra dia afaka miditra ho mpikambana zany. Fa na izany afaka tonga foana mamaky boky amin'ny fotoana rehetra. Ho an'ity tanora iray ity safidy manokana ny amakiana boky an-taratasy, maro ireo tombontsoa azo avy amin'izany araka ny fanazavany. Raha aminazy zao dia rehefa mamaky dia hitako hoe miconcentre tsara amin'ilay boky fa raha amin'ny internet dia rehefa ohatra ny hoe mamaky boky eo dia misy ohatra ny hoe message tonga ny anany dia lasa midéconcentré anao zany ilay izy tsy mifantoka tsara zany ianao. Dia amin'ny boky koa ty zany zao ohatra ny hoe vakiko dia rehefa ohatra ny hoe tsy vitako ny any amin'ny farany dia afaka hiverenako indray fa ny amin'ny internet indraindray tsy tadidiko hoe taiza nisy azy. Manana tahala arakajy mirindra ny ivon-toerana, maro ireo mpianatra no tonga manovo fahalalana ato an-toerana. Manana mampiavaka azy ihany koa hoy ireo mpikirakira ny boky voarakitra anaty rafibaiko ny boky nomerika. Amiko manokana ny hitako tombony amin'ilay fampiasana ilay biblioteka nomerika, misy ny boky sasany tsy hita ao anaty le information sasany zany misy tsy hitany anatin'ilay boky. Dia ny tombony ihany koa haingana izy izany tamin'ilay boky satria manao recherche fotsiny dia hita. Mampiasa ihany fa izany hoe mba hanafainganana kokoa an'ilay fikarohana dia tsy maintsy miditra amin'ilay biblioteka nomerika. Manana tahala natokana ho an'ireo firenena hafa ihany koa ny tranom-boky, misy ihany koa ny toerana natokana ho an'ireo ankizy, afaka mandray anjara amin'ireo kilalao an-tsaina ihany koa izy ireo. Vao herinandro monja no nisokatra ny fidirana ho mpikambana, efa mananika ny 300 mahery izy ireo ankehitriny, izay saika mpianatra avokoa. Fa mangataka fihaonana amin'ny filoham-pirenena amin'ny andraisana ireo vahaolana miainga avy ny fotony amahana ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao ny vovonana misy ny fikambanana gakama sy ny afary malagasy.
nambaran'izy ireo fa tsy ampy sy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny malagasy ny fepetra fampandrosoana atolotry ny fitondram-panjakana ity vovonana ity izay mametraka ny fanomezan-danja ny soatoavina ihany no lalana ahafahan'ny Madagasikara ho izy mivoaka amin'ny fahantrana. Marobe ny sehatra azo trandrana eto Madagasikara ahafahana miroso amin'ny fanatsarana ny fari-piainana malagasy raha ny sosikevitry ny vovonana mandala ny soatoavina, ivondronana ny gasika mahery, ny hery sy andro fiarovana antsika rehetra iombonana ary ny fitsaboana tradisionnela malagasy. Ny famoronana asa atao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny fanomezana vandro sy ampiariana tahaka ny fambolena, ny fiompiana, ny fitrandrana ny fanatanjahantena nentin-drazana, ny fitsaboana ary ny kanto malagasy no heverin'izy ireo fa vahaolana azo ny fitondrana tanterahana. Nambaran'ny filohan'ny Gakama fa azo iverenana tsara ny politika nampiasain'ireo mpitondra tany aloha nahitana vokatra tsara teto amin'ny firenena. Misy ordonnance 62/010 du 13 octobre 1962 izay nataon'ny Philibert Tsiranana nametraka ny 80% du budget de l'État décentralisé tany amin'ny zone rurale. Donc lasa 3e pays le plus riche d'Afrique atsika tamin'ny 72. 3e pays exportateur de riz après la Chine, Vietnam, Madagascar, 15e pays le plus riche dans le monde. Ino ma tsy aizantsika miverina amin'izay. Dia nanomboka 75 nakaty dia lasa 85% mpangalatra, mpametsifetsolo, na ara-pivavagna io, na ara-panabeazana io, na ninonino raha voazavatra vazala izy dia ohatran'ny fanambakana daholo rehetrarehetra. Ka hoy na hoe miverin-doha atsika. Maninontsika ny anavatra vary, maninontsika ny tsisy sakafo, maninontsika ny iskerena fa ny tantsika malalaka sy mipetrapotsiny diso zany fa samy tompona ndraikitra na zana ianao na iza dia hoe andao anangana asa mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena zay. Androany no nanatanteraka voalohany fivoriam-beny ireo fikambanana rehetra mandrafitra ity vovonana miady ho an'ny fanomezana asina ny sosialim-bahoaka ity angataka fionana amin'ny filoham-pirenena izy ireo alorana ny fehi-kevitra tapaka sy ny paikady anatanterahana izany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Frantsa tsy maharaka intsony ny fanaovana fitiliana PCR ny antoerana amin'izao fotoana izao noho ny firongatry ny tsy mikaretina coronavirus. Noho izany ary dia namoaka fitaovana vaovao izy ireo ahafahana mitily amin'ny fomba tsotra sy aingana dia antsoina hoe EasyCov, fitaovana fitiliana ny COVID-19 amin'ny alalan'ny rora ka ahafahana mahafantatra ny valiny ao anatin'ny 40 minitra. Ankoatra ny fitiliana PCR sy ireo hafa amin'ny alalan'ny rora ihany koa manomboka izao ao Frantsa dia afaka hamantarana ny fisiany tsy mikaretina coronavirus ao amin'ny olona iray. Ho fanamorana ny fanaovana fitiliana any antoerana dia navoaka ny tompona andraikitry ny fahasalamana ao Frantsa ny fanaovana fitiliana COVID-19 vaovao dia ny fitaovana EasyCov. Fitaovana izay novolavolain'ny orinasa bioteknôlôjia avy any Montpellier sy ny CNRS ary amin'ny alalan'ny rora no ahitana ny tsy mikaretina. Entina manamora sy manafaingana kokoa ny fomba fiasa no antony nanaovana izao. 40 minitra ohatrin'ny fakana sombin-drora mantsy dia efa afaka fantatra sahady ny valim-pitiliana ary mahatratra 200 mikrolitatra eo ny rora ilaina anatanterahana izany. Noraisiny Frantsa ho lara-pahamehana ny fanaovana fitiliana eny amin'ny seranam-piaramanidina indrindra fa ny seranana iraisam-pirenena. Raha ny filazan'ny mpamokatra azy ity dia mitovy fiasa amin'ny fitsapana PCR ihany, saingy aingana sy tsotra kokoa aza. Efa nampiasaina tamin'ny toerana hafa tao Frantsa ny EasyCov ary hita fa tena nandaitra. Manantena araka izany i Frantsa fa afaka ampiena ny tranga misy ao amin'ny fireneny amin'ny alalan'ity fitaovam-pitiliana vaovao novokariny ity. Raha tsy ahivina dia mbola voatsikazho isan'ny firenena ahitana trangana COVID-19 betsaka i Frantsa ankehitriny. Miisa 7,747 sy 2 hetsy ireo fantatra fa efa voa ny COVID-19. Miisa 7,700 sy 2 alina kosa ny tranga ao anatin'ny 420 ora. Omenanao indray ary ny vinavina mety ho toetry ny andro any Rahapitso. Any amin'ny faritry Diana sy Sava, ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Any amin'ny faritry Diana 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Sava kosa indray 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any amin'ny faritry Boendy, Melaky, Sofiary, Betsiboka dia hafanany andro.
ary any amin'ny faritry Boeny 5 ny maripana farany ambany ratoka 3 ny maripana farany ambony. Afana ihany koa ny andro any Melaky 5 ny maripana farany ambany ratoka 3 ny maripana farany ambony. Any amin'ny faritry Sofia dia isy ny tandrifondrahoana 4 ny maripana farany ambany ratoka 3 ny maripana farany ambony. Tandrifondrahoana ihany koa ny faritry Betsiboka 3 ny maripana farany ambany ratoka 3 ny maripana farany ambony. Amin'ny faritry Atsinanana any Alaotra Mangoro Analanjorofo 20 ny maripana farany ambany any Alaotra Mangoro 17 ny maripana farany ambony. Analanjorofo kosa indray 20 ny maripana farany ambany ratoka tafiakatra hatrany amin'ny 20 ny maripana farany ambony. Any Antsinanana 20 ny maripana farany ambany ratoka 30 ny maripana farany ambony. Eto Afovoantany ao amin'ny faritry Bongolava 20 ny maripana farany ambany ratoka 30 ny maripana farany ambony. Isy ny tandrifondrahoana any Itasy 20 ny maripana farany ambany ratoka 20 ny maripana farany ambony. Isy ihany koa izay tandrifondrahoana izay eto amin'ny faritry Analamanga sy Vakinakaratra na izany ary dia isy hatrany hafanana 20 ny maripana farany ambany eto Analamanga ratoka 17 ny maripana farany ambony. 20 kosa ny maripana farany ambany ho an'ny Vakinakaratra ratoka 30 ny maripana farany ambony. Any Amoron'Mania kosa indray 20 ny maripana farany ambany ratoka 17 ny maripana farany ambony. Matsihatra ambony tsy fanalavitra amin'izay satria dia nitovy amin'izay any amin'ny Amoron'Mania izay hatrany. Any amin'ny Orombe kosa indray 20 ny maripana farany ambany ratoka 30 ny maripana farany ambony. Isy ihany koa ny tandrifondrahoana any Vatovava Fitovonany Atsimo Atsinanana 20 ny maripana farany ambany ratoka 30 ny maripana farany ambony. Atsimo Atsinanana 20 ny maripana farany ambany ratoka 30 ny maripana farany ambony. Ao amin'ny faritry Menabe Ibalika ny Masoandro 20 ny maripana farany ambany ratoka 30 ny maripana farany ambony. Atsimo Andrefana dia Ibalika ihany koa ary afana ny andro 17 ny maripana farany ambany ratoka 30 ny maripana farany ambony. Andro ihany koa afana ny andro 20 ny maripana farany ambany ratoka ho tafiakatra hatrany amin'ny 30 ny maripana farany ambony. Ny maripana any Anosy any 20 ny maripana farany ambany ratoka 30 ny maripana farany ambony. Dia izay ankory no mamarana ny Le JT Tompoklasy Tompovavy. Angasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany natao amin'ny tambazotra Facebook na isika rehetra mijery ny Le JT any an-tokantrano any ary dia manome fotoananao ho amin'ny raha-pitso indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalakel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananaren. Niveau t'habiller en boîte, bravo. Mura Kalakajain. Mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra matsiro Savons
Tavim malefaka